Vatsy mpitahina ho anao, vatsy mpitahina ho anao anio. Ny tenin'Andriamanitra izay raisintsika androany dia hitantsika ao amin'ny Efesianina toko fahaenina, ny andininy faharoa ambin'ny folo ka hatramin'ny fahatelo ambin'ny folo. Amin'ny anaran'i Jesosy. Fa isika tsy mitolona amin'ny nofo aman-drà, fa amin'ny fanapahana sy amin'ny fanjakana sy ny amin'ny mpanjaka izao famezinana izao, dia amin'ny fanaratsy eny amin'ny rivotra. Ary noho izany dia raiso avokoa ny fiadian'Andriamanitra mba hahazoanareo hanohitra amin'ny andro mahaory. Ary rehefa vitanareo avokoa dia hafahatra ianareo. Amen. Ary havana. Impirimosika no matetika na dia voalaza fa kristianina ary mpanaradian'i Kristy dia manadino fa miatrika ady mamay ara-panahy isika. Oto variana loatra isika ary indraindray raha toa miezaka mitady valiny izay mety mampilamina ny saintsika vetivety eo anatrehany tsangan-dravatra samihafa izay mitondra olana eo amin'ny fiainantsika. Fa rehefa indro kosa fa miratsy ny toe-draharaha, mamikotra mafy ny aretina ary ohatran'ny tady tsy ahitana fanafany. Rehefa tafiditra lalina mitrosa mioavosa, tsy ahitana fanafahana mihitsy, raha mikorosoana ny asa aman-draharaha rehetrarehetra, dia mipetraka ihany ny fanontaniana eo amintsika tsirairay manao hoe fa inona tokoa ny mahatonga an'izao e? Inona ny atao mba hialana amin'izao? Aiza ny lalam-panavotana, aiza ny lalam-pamonjena? Ny tevolo nefa araka ny voalazan'ny soratra masina dia fantatsika fa tsy avy raha tsy hamono handrava hitondra fahoriana, ary izy dia fety sady mamitsaka mafy mba tsy ho hitan'olona ny asa ratsy ataony, kanefa miasa andro aman'alina izy mba hahatonga ranomaso eo amin'ny fiainan'olona, mba hahatonga faharavana eo amin'ny fiainan'olona, mba hahatonga famonjam-po eny, mety fahafatesana mihitsy ary. Anio dia fantatrao izany asan'izany. Fantatrao fa misy hery miady aminao izay manao izay anam-potehana mandrakariva izay atsanganao. Ka dia mba aza isan'izay tsy mino anao fa raiso avokoa ny fiadian'Andriamanitra araka ny teniny, ary toero izy dia hanalavitra anao. Amen. Hivavaka isika. Ray eo, Ray Masina sy Ray Mpamonjy ary mpanafaka anay ianao, manana ny fahefana rehetra etỳ an-tany ka hatrany an-danitra. Amin'ity andro maraina ity dia heverina fa vaovao ity andro ity, kanefa mbola hitanay taratra eny amin'ny fiainanay, eny amin'izay tontolonay sy izay ataonay rehetra, fa mbola eo ihany ireo olana maro samihafa izay nampiravoravo tanana anay omaly. Ekeny tokoa fa hifoha amin'ny torimasom-panahinay izay, ary handray ireo fiadiana rehetra omenao, kanefa mahatsiaro izay Andriamanitra, fa olombelona ihany dia mila ny herinao Andriamanitra mihitsy mba hamonjy sy hanafaka anay eo an-tanan'ny fahavalo. Ka dia miangavy ianao izay amin'ity andro maraina ity sy ny tontolo andro ary ny andronay rehetra, hafao ary harovo izay rehetrarehetra ataonay isan'andro mba ho ambininy izahay, ka tsy ho hanana ny fahavalo fahefana izay momba anay rehetra. Ary dia matoky anao izay Jesosy fa tsy handao anay na oviana taka ny efa nitantananao anay hatr'izay, araka ny teninao, ka dia apetraka amin'ny anaranao izao vavaka izao. Amen.